Tonga soa eto amin'ny alaliny fandaharana vokarin'ny sampana fampahalalam-baovaon'ny Kolo TV. Ny hira, mozika, gadona, dia, zava-maneno, kilalao fahiny izay mampiavaka ny kolotsaina malagasy asongadina amin'ny hetsika angaretona no entina amintsika ato anatin'ny fandaharana. 12 taona no sy ny hetsika, ny tetezana faritra samihafa nampahafantarina ireo hetsika ara-kolotsaina ireo. Fomba fanao efa nahazatra ny ankizy sy ny tanora fahiny no averina ampatsiahivina mandritra ny hetsika. Manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny fidirana amin'ny fanatontoloana nefa, vitsy amin'ireo ankizy ankehitriny no mahafantatra ny fisian'ireo lalao ireo. Raha toa ka ankiafina, fanenjika, ny tosika kalesa, fanorona, ny gatro sy ny maro hafa no kilalao nahazatra ny ankizy malagasy fahiny. Ny toerana ambanivohitra sisa no ahitana ankizy milalao izany ankehitriny. Ankoatra ny fampahafantarana amin'ny vahiny sy ny mpizahatany ny fomba mampanao eto amintsika, hita fa na ny malagasy ary tsy mahafehy intsony ireo fomba mampanao ireo. Manao ahoana ny fandraisan'ny tanora ireny lalao ireny ankehitriny? Aiza ho aiza ny toeran'ny kolotsaina tena mampiavaka ny malagasy tahaka ny dia, ny hira, ny zava-maneno ankehitriny eo anatrehan'ny fanatontoloana. Niaraka tamin'ny ekipan'ny Angaredina izahay nijery ireo kolotsaina voiziny ireo ary izay no iarahana aminao ato anatin'ity fanadihadiana ity. Manasa anao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny taona 4 no nisiany festival Angaredina voalohany teto Madagasikara ary tany Mahajanga no nanomboana azy. Nitohy teto Antananarivo sy ny teto amin'ny faritra maro taorian'io. Isan-taona no anaovana azy, ny herinandro Valia no niantombohan'ny hetsika tany am-piandohana tamin'ny taona 1970 ary taty amin'ny taona 4 no nivadika ho Angaredina. Ankoatra ny tanjona hisintomana mpizahatany, anisan'ny seho eto Madagasikara mahasarika mpamokatra avy any ivelany betsaka indrindra ny Angaredina ary ahafahana mahafantatra ny faritra iray sy ny mozika ao aminy, ny kilalao an-tsaina, ny kilalao nampalaza ny faritra, ny fomba mampanao amin'ny faritra iray ny Angaredina. Nanao herinandro Valia natokana ho an'ny olona rehetra tao amin'ny stady tao Mahamasina zahay. Dia nasiana karazana ohatran'ny hoe mpanakanto zany izay mpanao amin'ny mozika miaina na mozika nentim-paharazana zany na mozika vivante, dia teo antsirika ny eritreritra hoe maninona moa tsy atao zavatra ngezangeza kokoa izy ity. Dia teraka teo ilay eritreritra ndao ary atao festival izy hetsika anankiray ara-kolotsaina anankiray, dia nentina tany Mahajanga. Dia voafehy kokoa zany le serasera, le fampitana le fisian'le hetsika any amin'ny olona tsirairay avy. Fampahafantarana ny fahasamihafana ara-mozika misy eto Madagasikara ity hetsika ity. Misongadina mandritra izany ny mozika miaina na ny musique vivante de Madagasikara. Izany hoe ny fitambaran'ny mozika fototra, ny fivoara mozika fototra, ny mozika avy amin'ny faritra samihafa, ny fisokafa mozika malagasy izay tsy miala amin'ny loko sy gadona malagasy. Tamin'ity teto Ambositra no nanatanterahana ny festival Angaredina andeha amin'ny 17 mpanakanto mahery 4 no nanao ny fampisehoana, vakodrazana, hira gasy, valy, aponga, valia, kabosy, gitara, samy nisongadina. Nanana toerany teto ny vakoka sy arena ara-kolotsaina tsy lefy laza saingy tsy fahita matetika. Tanjona ny famelomana ny kolotsaina malagasy, ny fiarovana ny lova ara-koltoraly sy ny mozika nentim-paharazana, ny karazana arena ara-mozika, ny fahasamihafana eo amin'ny fomba mampanao malagasy. Ny Valia no isan'ny manamarika ny hetsika Angaredina, mazava ho azy ny satrany ny fitendrena Valia mandritra ny 4 andro sy ny hetsika.
iray amin'ireo mozika nampahafantarina ihany koa ny mozika faly gadon-drazana avy any Manandrina. Mozika fataon'ny malagasy tamin'ny andro fahiny, tarika sisa amin'ny vohity garnity ankehitriny nitarika Manandrina ary nandray anjara tamin'ny festival Angaredona. Misa valo ny ao anatin'ny tarika ary samy mananika ny 70 taona avokoa izy ireo. Maherin'ny 20 taona no efa nanaovany ity tarika ity faly. Fomba fanao taloha ny maka faly rehefa misy fifaliana toy ny famorana, fanambadiana sy ny sisa. Iran-drazana ampiaingona antehaka no atao. Tsy misy afa-tsy tanana romy antsy no miasa amin'ny fanaovana azy. Dia mandova fahizay ahatra tamin'ny fahamalagasy. Dia napetraky indreny tagny aloha agny, indray tagny aloha agny dia mandray keo ngay izay dia tarika ngay folo farany ambony izay dia valo dia enina farany ambany ngay enina. Ity tarika ty zany dia efa lovana dia izay mahay manao lova zany, mandray an'le lova zany no mpifaly dia mifagnasa ngay raha fa misy ny zazalahy mifagnasa laina rano ery laina fa hanao ny faly. Ity moa raha misy vehivavy taloha dia misy vehivavy koa lakekaitriny fa le kenana le vehivavy manao azy sady be raharaha dia ngay lehilahy no afaka manao. Le fampidiram-bola moa dia io tsy mba karamaina tsy mba ingaina, tsy mba misy mpanainga raha tsy fanjakana ohatran'izao hoe misy iatsoana ty amin'ny fanjakana ty hoe manainga mpifaly. Fa raha hoe agny zany tsy angaina ohatran'ny mpanao ponga ohatsy ino ny karama may tsy dia ny karama fa dia izay hafaliam-pon'ny ona fotsiny, hafaliam-pon'ny ona mpandihy, tompon-draharaha, tompon-jazalahy, izay no nalaza nandritra ny hetsika araka izany ny vakoka Betsileo sy ny kolotsaina Betsileo. Ny jejy voatavo izay zava-maneno nampalaza io faritra io no songatiny indrindra. Zava-maneno izay vita amin'ny alalan'ny voatavo. Filazana ny mpandihy iray ho jejo kosa no nahatonga ny anarana hoe jejo. Ho fampitana ny kolotsain'ny fianaratsoa eraky Madagasikara, mandray anjara matetika ato anatin'ny Angaredona ny Ratsimbazafy Emmanuel izay nanao jejo voatavo. Mozika sy gadona atao rehefa misy asoavana ary entina hampandihizana matetika no lalaovina amin'ny jejo voatavo araka ny fanazavany. Zavatra tsy efa hitanao tarin'ny taogna raika tary zany hitanao koa nefa avy ny magnaraka ary hitanao zany miavoasa ihany zany io miavoasa ihany ary tsy kivy zany nakora atao hoe tono voatavo tono zany no asako ka tena tendraiko razasiko asiko kosaigna asiko ka dia voiziko ihany dia zy mandray azy ihany aho maty koa rehefa kelikely dia tsy fatako na iako fa tantara fo zao mba nisy an'izao ny tamin'izay fotoana izay diasina iako ny nandray anazy avy eo mitady ho vizy ty zao amin'izao fotoana dia aleoko voizina ihany raha ohatra mba misy miketika ihany zany na raika na roa dia voizina ihany mba tsy hivolana dia zay izany na ny mamboly ary dia mamboly ny akoran'io aho sady magnamboatra no mitendriko. Tsy faheno amin'ny andavanandro ny 700 ny hira tao mandritra ny hetsika. Mozika tsy mandeha amin'ny onjam-peo ankehitriny ary matetika tsy hita amin'ny tambazotra toy ny YouTube no ezahana mampahafantarina. Nahazo lanja ihany koa ny fivelesana ponga. Tarika avy any Mahajanga sy tarika Aragasy no ndray niakatsehatra mitondra ny fahaiza-manaondy. Nahitana loko avy any amin'ny tapany Andrefanosy. Aponga satria za dia ampanamboatra aponga zany raha hita Madagasikara zany azo lazaina hoe miparitaka eraky Madagasikara ny apongako dia zay no mahatonga anahy koa anao ny fampirantiana ny aponga amin'ny Angaredona dia mamineo koa
ny zavatra vita ny aponga vita malagasy. Zany ny aponga zany no tena mihira ao anatin'ilay izy fa misy koa zany miaraka amin'ny tarika aragasy soamefa izay mitondra ny kolotsaina avy any avaratra dia natambatra ny aponga mihira sy ny kolotsaina avy any amin'ny faritany Sakalava iny. Ankoatry ny hira manamarika ny angaredina ihany koa ny dinen'mparazana sy ny hiram-piarahana amin'ny dia toy ny karitaka, dongolo. Mitantara fiainana any ambanivohitra amin'ny ankapobeny ny dia malagasy. Anisan'ny nanao izany tamin'ity taona ity ny tarika Andriana Solobetsileo. Eo ihany koa ny FTA izay nanao ny dia sapinga, dia avy eto Mormania, ampiasaina hazo lavalava sy hazo fisaka, akapokapoka ampiarahana amin'ny kapokira iarahan'ny lay sy ny vavinanao. Samany tamin'ity hetsika ity sy ny kidoty karnavaly izay nentina nanehoana ny fombafomba malagasy avy amin'ny foko 2010. Ny fomba mampanao sy ny fiakanjo taloha avy amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy no naseho teto. Mpona avy any amin'ny toerana ihany no nanao ny finamiana avy any amin'ny faritra samihafa. Nandray anjara tamin'ny kidoty karnavaly ihany koa hatramin'ny mpanatrika saingy tsy sandrony latro. Le kidoty karnavalina indray zany dia fanetsehana mihitsy ny ampopo an'le poniny eto amin'ny faritra mihitsy no hoe anana an'izay fitiavana an'le kolotsaina sy fitiavana an'le vakoka misy eto amin'ny faritra. Iny zany tena hoe le vahoaka mihitsy indray le tanana hiary efa amin'ny tanana mba ho tena angaredona mihitsy le izy. Paikady anankiray ao anatin'ny angaredona zany iny anetsehana ny olona ny ampopotsika mihitsy ny hoe tsisy afa-tsy kolotsaintsika ihany iny nao fahana mandroso hoe nao fahana mifankaty fa ohatra hoe dradradradraina zao ohatra ny resaka hoe fampihavanam-pirenena dia za fotsiny meo azy hoe ahoana moa izy fihavanana irafitra nefa ny kolotsaintsika raha tsy apetraka amin'ny toerany nefa le kolotsaina no niteraka an'le fihavanana. Nandray anjara ihany koa ny ankizy tamin'ny alalan'ny famaranana ny fifaninanana kilonga amin'ny lalao. Mifaninana amin'ny kilalao fanaon'ny ankizy taloha ny mpandray anjara teto. Ankizy miisa 730 teto no nandray anjara tamin'ny lalao, valoka hatramin'ny 15 taona. Nisy ny avy teo Ambositra ihany, miisa 12 kosa ny avy eto Antananarivo. Karazany efatra ny kilalaon'ny faninanana, ny course à pneu, kinarinarina, course sakalesa ary ny tongotaika. Tanjona amin'ny kilalao ity ny fampizarana sy fifandraisana samy misy amin'ny ankizy, na ny avy an-tanan-dehibe na ny avy any ambanivohitra. Asongadina ihany koa ny izoany ankizy sy ny fitaizana ara-batana sy ara-kolotsaina. Ho an'ity ankizy izay anisany nandray anjara tamin'ny tongotaika ity ohatra, fitiavan'ny lalao no antony nandraisany anjara, efa nisy araka izany ny fanomanana nataony. Zalo nanao entraînement ihany ngamba ohatrany roa herinandro alohan'ny lalao vao nahinao an'ilay izy fotsiny dia efa nanao entraînement naraka tamin'ny dadanay nanomboka 9 taona tany ianatra. Ampahafantarina ny olona ny ankizy hoe izao ny kilalao fahiny tsy vitany mijery télé, Facebook, internet, jeux vidéo fa mila mampiasa vatana ary indrindra hoe lalao ara-piarahamonina le izy, lalao iraisana amin'ny rehetrarehetra, misy fifanakalozana, misy fifampikasoana ao anatin'le lalao. Zay zany ny tanjona dia zay nampahafantarana ny ankizy. Voalohany zay, faharoa koa mandray anjara ny ankizy amin'ny kilonga amin'ny lalao, mandray anjara ny tanora amin'ny festival, mandray anjara ny rehetra amin'ny ray aman-dreny sy zanaka amin'ny rally, dia samy mahazo ny anjara ny daholo zany ny rehetrarehetra. Mandray anjara ny any ivelany tambanivohitra amin'ny rally mahita, dia mandray anjara koa ny eto amin'ny ville amin'ny angaredona.
sehatra fa ny samy mpanakanto mizaratra efa ihany koa ny festival angaredona. Mahazo tombony ihany koa ireo manan-talenta sy mpamorona ary mpanakanto vao misondrotra. Anisan'izany ny tarika marolay izay tafiditra tao anatin'ilay hoe révélation. Tarika iray ahitana mpikambana 3 manao ny gadona Orija, gadona avy any amin'ny faritra Mormania. Ny mampiavaka ity gadona ity dia ny fampiasana kabosy sy valiha. Hira 3 no nazahoan'ity tarika ity ny amboara izay nahafahany niakatsehatra teto Ambositra. Izy io manko zany dia sahala hoe amin'ny teny vahiny hoe surprise taminay zany le izy surprise satria zay zany tsy nanam-po mihitsy hoe mba ho tafakatra nahazo an'izany révélation zany fa ny eritreretinay fotsiny zany dia hoe magnatsara miezaka ny manatsara. Ny gadona ataonay zany ho Rija izay antsoina amin'ny teny Betsileo hoe Rija Betsileo. Izy io dia hira fatao amina fety eto toerana indrindrandrindra ny hoe fora zazalahy amin'ny asa iny tanimboly iny indrindrandrindra ny lanonana dia mampiasa fitaovana malagasy agny nentim-paharazana ny valisy ny marovany dia ny kabosy. Ity le fitiavana ny mama nahatonga anay tafakatra ny bibily sy surprise. Pitiavane ilay mama zao tokoa raha narofondreny nazanaza lalako mbany tsaroany foagna ny zanany mana pitiavane ilay mama zao tokoa raha naza lalako mbany tsaroany foagna ny zanany mbenimeny. Noho izy mitety faritra manana tombony ara-toe-karena ihany koa ny faritra izay mandray ny hetsika. Teto Ambositra tababolana melono efa feno avokoa ny trano fandraisam-bahiny. Vahiny avy any ivelany, malagasy avy amin'ny faritra samihafa, mponina avy ao Ambositra samy niandry ity fotoana nanatotosana ny angaredona ity. Nisy ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena nifanindry tamin'ny fotoana ny siny angaredona tany an-toerana. Fijerinay dia tsotra. Zareo mpanao fifaninananao amin'ny resaka fiarakodia dia mazava loatra fa matoa atao eto Ambositra ilay izy dia vao resaka foana koa tanàna Ambositra dia hoe ny fanotona tao amina fotoana anankiray ilay izy, herinandro anankiray dia hoe inona moa ny tsy raha-miasako tanàna eny jereny e. Dikan'izany zany tafiditra foana le kolotsaina tsy nataonay ho anay manokana zany ny festival ty fa ho atao an'ny rehetrarehetra amin'ny fidiram-bola ny rehetrarehetra ao anatin'izay ny manana trano fandraisam-bahiny ao ny trano fisakafoanana ao ny reto galerie d'art reto zay mampalazana Ambositra zany. Tsy ampy ny fampifanana ampovoan'ny kolotsaina malagasy araka ny hita nandritra ny hetsika. Tsy isan'ny hita taratra anatin'ny programa fampianarana mikasika ny kolotsaina malagasy toy ny kilalao taloha, ny fitenin'ny foko 12, ny fomba tany, fomba mampanao fanao ny ponina misy manerana ny nosy. Misy ny fampianarana ny fitenim-paritra izay mampiavaka ihany koa ny kolotsaina malagasy saingy eny amin'ny anjerimanontolo no tena mandalina izany. Tsy ampy araka izany ny fampianarana sy ny fanazarana ny malagasy amin'ny kolotsaina. Avy any fotony no tokony hitezana ny olona iray ary miainga amin'izay no hanomezany lanja ny kolotsaina misy eo amin'ny tanindrazany. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao, adino ary very tsikelikely ny kolotsaina. Eo ny fivoaran'ny toetry ny andro, eo ihany koa ny fivoaran'ny teknôlôjia. Ny zaza, ankizy, tanora mipetraka an-tanan-dehibe no lasibatry ny zava-baovao avy any ivelany voalohany. Raha ny eto Antananarivo manokana ny jerena, saika tsy misy tsony ny ankizy milalao ireny kilalao taloha ireny toy ny tosika kodiarana, ny tsipy-kanety, ny fifaninanana manosika kalesa. Miambahatoerana ny lalao amin'ny internet sy ny amin'ny solosaina. Mitombo hatrany ny elanelana eo amin'ny tena kolotsaina malagasy sy ny rivotry ny fanotontoloana efa mahazo toerana eto amintsika. Tena nisan'ny tsy hitanay zao dia ny zafindrony ohatra
zafindrony ny firana zafindrony dia tena anisan'ny hoe nampiavaka sy nahafaly ny mijery azy dia faharoa koa ny korsa kinarinarina malagasy ny tena anisan'ny nahaen'izany korsa kinarinarina zany kinarinarina mitondra zavatra amin'loha tsy asiana tanana dia tena nahafaly koa ny mijery anazy ahafantarana ny fombafomba misy eran'ny Madagasikara satria tamin'ny carnaval iny fotsiny zao dia nahitana ny foko 70 eran'ny Madagasikara le izy dia mba nahafantatra zany izay teto Ambositra zao dia tena nisy fomba sy fomba fiakanjo ary fomba fanao mbola tsy fantatray raha tsy tamin'iny efa tsy manao tsony fa tsy bezan'olonay ve rehefa zany eny efa tanora efa kilalaon'ankizy aby reny dia efa miova hafa indray zao fa inona ny kilalaon'ny tanora amin'izay kilalaon'ny tanora Facebook baolina jery spectacle dia le teknôlôjia losa amin'izao dia hita fa tena manjaka tanteraka fa le ohatra le talohaloha mivoaka taloha amin'izao efa tsy dia manjaka koa fa le vaovao ihany zany amin'izao le tanora no manjaka amin'zareo le mivoaka ihany ro fatan'ny zareo fa le taloha efa mitady ho faty aby tsy ampy angamba ny fanofanana azy dia ohatra voatarika amina zavatra hafahafa agny indraindray dia mila fanentanana amin'izity zany reny tanora reny hatramin'izao dia nefa misy efa tonga saina ihany izy amintsika malagasy mieritreritra an'izany fa reny zany ary tokony atao ary tokony ampidirina any am-pianarana inona ny mamahentsika zany le zavatra tiako resahana io ka matoa zahay miezaka zany hatrany miditra any an-tsekoly miresaka an'izany hoe fa maninona ny fitemparitra ny fianarana fitemparitra no foanina tany amin'ny fandaram-pianarana any an-tsekoly mampalahelo ny teninao ny tsy ianaranao fa ny tenin'olo-kafa azakazahanao tsy maninona ane le tenin'olo-kafa fa ny anao aloha ianarana dia ianaranao koa ny tenin'olo-kafa dia mahafinaritra ianao zany le tena manana an'le fahalalana tsara indrindra dia tena hoe zavatra tadiavinay zany aloha voalohany indrindra dia hoe fanilomepita ho an'ny taranaka faramandimby ho an'ny kolotsaina Betsileo indrindrandrindra ny kolotsaina Betsileo manana ny maha izy azy kanefa betsaka ny ankizy amin'izao tsy mahafantatra an'izay intsony dia zay ny tianay ampitaina zany hoe ohatr'izao ny toe ny kolotsaina ny Betsileo dia apita amin'ireny taranaka faramandimby ireny zay ny voalohany faharoa indray zahay mieritreritra hoe hitrangandraka ny mpanakanto eto toerana zany mba ho handrotana an'ireo mpanakanto ireo zany amin'ny tsaratsara kokoa na resaka nasional zany na ny any velany ihany koa voalohany nandraisany Ambositra ny festival Angaredona nisy ny fiomanana saingy ny lafy ny fampiatranona ny mpanatrika noho nisy lesoka samba no nandray hetsika ara-kolotsaina goavana ny faritra ary hita taratra ny tsy fampiny fikarakarana hoy ny tokony andraikitra tany an-toerana betsabetsaka ny zavatra nanano santra eo amin'ny fitadiavana hébergement an'ly olona ho tonga aty na ny mpikarakara ihany koa ary teo ihany koa ny resaka vola ohatra ny fitadiavana olona anohana anay eo ihany koa ny fitadiavana olona mihitsiny hanampy anay amin'ny fikarakarana amin'ny resaka amin'le fotoana festival mihitsiny zany dia ny mpanambola zany na ny reno efa mirona zany amin'izay hoe fametrahana toerana fandraisam-bahiny zay
Tarika mahery nefapolo isany nandray anjara nandritra ity hetsika ity. Voasolon-tena teto avokoa ny avy amin'ny faritra samihafa manerana ny nosy. Atrikasa fampianarana mozika, fanakalozana tamin'ny mpamokatra vahiny, fanehoana talenta, ireo no nameno ny fandaharam-potoana amin'ny ankapobeny. Tarika mahery ny 500 mpanakanto malagasy sy vahiny mahery ny 4,000 no nandray anjara tamin'ny hetsika nandritra izay 12 taona nisy hetsika izay. Fotoana tahaka izao sisa no ahafantaran'ny mponina ny kolontsaina isam-paritra raha toka amin'ny fiainana andavanandro no tokony ahitana taratra izany araka ny fanamarin'ny mpikarakara. Tsy ampy ny fotoana tahaka izao saingy tsy hijanona hatreo ny fampahafantarana ny kolontsaina malagasy. Hatreto ny fandaharana ho amin'ny androany. Azonao atao ny mamerina mijery ny fandaharana amin'ny tv.cool.mg na maneho ny hevitrao mikasika ny fandaharana amin'ny page Facebook Cool TV FM. Mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray, veloma tompoko.